azo hery ianareo amin'ny latsaha ny fanahy masina aminareo. Ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy heriny jodi Samaria ary hatramin'ny farany tany. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy 9. Dia manitsaka fendoan'ny volana vaovao hatrany isika, miazakazaka ny fotoana, ary tokony handraisantsika fanapahan-kevitra matotra eo amin'ny fiainantsika sy ny fiarahana amin'Andriamanitra izany. Inona no antony hahavelomantsika? Ny antony dia tsotra ihany, hitory ny filazantsara, mitory ny famonjen'i Jesosy Kristy. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy 9, rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy, dia niteny tamin'ny mpianatra izy, ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy 9, ahazo hery ianareo amin'ny filatsan'ny fanahy masina ao aminareo, dia ho vavolombeloko Jerosalema, jody Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Ahazo hery dia hitory ny filazantsara. Ary io ilay teny fikasana lehibe indrindra nampanantenen'i Jesosy ny mpianany sy ho any izay rehetra manaraka azy rehefa niakatra any an-danitra izy. Hoy ny Romana toko 10 andininy 10, misy teny fikasana ihany koa izy io. Amin'ny fo no hinoana ahazoana fahamarinana, ary amin'ny vava no hanekena ahazoana famonjena. Enganery namana malala, mba tsy hanarina oviana ny hafanan'ny fitiavana voalohany an'Andriamanitra isika. Miredaredana izany fitiavana izany. Zava-dehibe ny ahatsapahantsika fa amin'ny alalan'ny finoana dia azon'Andriamanitra tao ny manampy antsika, andresy, aomby eo amin'ny asa rehetra izay ataontsika. Fianarana, ny asa fivelomana amin'ny alalan'ny finoana. Ary amin'ny alalan'ny finoana no ahafahantsika mahazo vokatra tsara ihany koa eo amin'ny fanatanterahana ny adidintsika. Isika anie tsy izy fa vavolombelon'Andriamanitra. Isaia 3:7 andininy 10 efa nivakiantsika izy io tamin'ny fiaonana tany aloha. Ianareo ny vavolombeloko Jehova, sady mpanompoko efa nifodiko, mba ahafantaranareo sy hinoanareo ka ho azonareo tsara fa izao no izy. Talohako dia tsy nisy Andriamanitra ary tsy misy andimby azy. Isika ny vavolombelon'Andriamanitra. Izao ary ankin'Andriamanitra amintsika ny asa fampahafantarana ny famonjena amin'izao tontolo izao. Azonao an-tsaina ve ny lanjan'izany teny izany? Ankinina aminao ny famonjena ny hafa. Raha tsy handeha ianao dia ho very io hafa io, nankinina amiko sy nankinina amintsika. Tsy misy fitiavan-tena na fizahan-tavan'olona eo amin'ny sehatry ny fivavahana, fa rehefa tsy anatin'ny lalamarina ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia tokony anambarana ny famonjena. Izay ilay atao hoe intéressé zany. Ny intéressé dia zao, ireo olona mbola tsy mahalala ny fahamarinana hitondra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Be dia be ny mivavaka, fa mivavaka amin'ny fahafantarany ny atao hoe fivavahana. Fa ny tena fivavahana marina dia fikatsahana ny fiainana mandrakizay. Io no tanjona. Ka ireo rehetrarehetra izay tsy manana tanjona sy mizotra ho any dia intéressé, liana avokoa, na iza izy na iza. Anjaranao zany, anjarako ny mahafantatra makaiza ny lalan'iny olona iny. Eny mety ho izao mihitsy anie ilay intéressé, ilay liana, satria mety fantatro ny fahamarinana fa tsy miaina amin'ny fahamarinana. Ianao ilay intéressé sy liana, fantatrao ny fahamarinana mitondra famonjena fa tsy iainanao ny fahamarinana mitondra famonjena. Misy loza goavana izay ampitandremana antsika. Raha ireo izay milaza fa mpanara-dian'i Kristy no tsy mitondra tena tahaka ny fahazavana ho an'izao tontolo izao, dia hiala amin'izy ireo ilay hery mahavelona. Fampitandremana zany, avertissement manan-danja. Raha tsy mitondra tena ho fahazavana ho any amin'izao tontolo izao isika, tsy manaparitaka ny afatry ny famonjena, dia hiala amintsika ilay hery izay mahavelona. Tsy maintsy manandratra ny azo fijaliana isika rehetra, ary handray amin'ny mpantsorana sy ny fitiavana, ny fanetrentena, ny adidy izay nankin'Andriamanitra tamintsika. Ka hanao ezaka manokana ho an'ireo manodidina antsika izay mila fanampiana. Andeha ampitomboina ny traikefa amin'ny fifandraisana amin'ny Kristy, ka ao anatin'ny fotoana fohy dia ho vita ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalako, amin'ny alalanao, amin'ny alalantsika rehetra.
hivavaka isika. Tombo tsara afatra mihezinezina fampitandremana mahavaivay no omena ao anay, fa izahay dia mpitondra fahazavana ho amin'izao tontolo izao. Tehirizo amin'izany izahay. Ataovy resy lahatra ary omeo hery mba hanaovana asa bebe kokoa noho ny tamin'ny lasa amonjena ny hafa hifampitantana ho any an-danitra. Ataovy manana an'izany teny fikasana sy fanapahan-kevitra izany izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay. Amen.